Faly miarabazika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao indray. Raha isika ny ten'Andriamanitra, Korintianina faharoa toko faha 1:20. Korintianina faharoa toko faha 1:20. Andininy fa roa. Korintianina faharoa toko faha 1:20 andininy faharoa. Fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro ny tahaka ny Virjina madio an'i Kristy. Fa matahotra aho, fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fiandreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Dia Galatianina toko voalohany andininy fahaenina. Galatianina toko voalohany andininy fahaenina. Gaga aho raha mifindra faingana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarani Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, hafa tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voaoziny izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko aminareo ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, hafa tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voaoziny izy. Amen. Izay teny izay no tiana zaraina amintsika. Raha lohateny izao fitoriana izao teny ambara hoe tandremo fa misy Jesosy hafa. Tandremo fa misy Jesosy hafa. Tsy izay rehetra Jesosy akory dia mitondra famonjena. Tsy izay rehetra manambara hoe Jesosy akory dia mitondra fiainana. Fa misy Jesosy hafa. Amin'izao fotoana iainantsika izao 2024, fotoana izay ataoko hoe mabe dia be tokoa ny fitoriana filazantsara sy ny mitory filazantsara sy ny toerana hitoriana ny filazantsara, dia tena tiana apetraka amintsika hoe tandremo fa misy Jesosy hafa, misy filazantsara hafa. Jesosy Kristy rehefa nitory teny ao amin'ny Matio toko faha 9 toko faha 7 dia hoy izy hoe tandremo fa misy ho avy ao aminareo izy mitafy volon'ondro fotsy fa ambody mitohy izy. Izany hoe amin'izao fotoana iainantsika izao dia fotoanan'ilay hoe fitaka na hoe séduction. Izao vaninandro iainantsika izao, faminaniana raha teo efa nilazain'i Jesosy izany Matio toko 4:20 dia nanontany ny mpianatra hoe roviana no veriny ianao, roviana no avy ny fanjakanao, ary ahoana ny ahafantaranay azy? Dia ny zavatra nambarany Jesosy Kristy dia niteny Jesosy hoe tandremo nareo sao ho voafitaka, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho ny Kristy. Izany hoe efa nambarany Jesosy hoe tandremo nareo voafitaka, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho ny Kristy, nefa tsy izy, tsy niraiko. Ary miteny mihitsy Jesosy moa milaza hoe raha misy miteny anareo indro ary Kristy, indro atsy Kristy, hoy izy hoe aza mandeha, aza manaraka, fa fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Tiana apetraka amintsika amin'izao vanim-potoana izao, fa vanim-potoana ny fiemorana ihany koa izao, na hoe apostasie, abandon de la foi, fiemorana amin'ny finoana, famelana ny finoana, filazantsara marina ary mivadika filazantsara tsy izy intsony. Tiana apetraka amintsika ary Jesosy iza no arahanao, filazantsara inona no toriana aminao, filazantsara inona no ambara aminao sy raisinao sy torianao. Fa amin'izao fotoana ny filazantsara be mpandeha ary be fitoriana ary tena hoe miparitaka dia ilay Jesosy hafa. Jesosy maka ny volanao, Jesosy maka ny akohanao sy ny akoho mamboronao, Jesosy maka ny vokatrao sy ny vokatry ny taninao, Jesosy maka ny any am-paosinao. Zay ny ambara aminao, zay ny toriana aminao. Jesosy izay manao recouvrement, izany hoe maka vola satria hoe ananany vola ianao ary isaky ny farany volana dia jerena tsara izy indray ny mbola tsy nandoa fa folo-karena, izy indray mbola tsy nanome vola, izy indray mbola tsy nandoa adidy, izy indray mbola tsy nameny voalombokatra, izy indray mbola tsy nameny akoho mambola.
zay zao n Jesosy toriana satria nahoana omeo dia ahazo be ianao. Zay ny zavatra toriana. Jesosy hafa izany, Jesosy mambotra izany, Jesosy tia vola izany, Jesosy hafa. Tsy misy fitoriana mandeha ary tsy misy fanambarana fanafahana sy fitoriana afa-tsy vola mamona. Mamona Jesosy Kristy nefa dia laza hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Amin'izao fotoana ny filazantsara zay toriana ny akamaroany ary zay mitsangana hitory filazantsara dia mamona, filazantsara hafa izany. Jesosy tia vola, Jesosy tia arena, Jesosy maka. Zay ny Jesosy toriana. Ary ny olona ao anatin'ny fahasahiranana, ny olona ao anatin'ny olana, ny olona anatin'ny ady sarotra dia tambazana hoe manomeza vola mba hivahan'ny olanao. Manatona ny Jesosy dia hivahan'ny olanao. Dia ilay Jesosy atonina, Jesosy mitaky vola, Jesosy maka fananana, Jesosy maka fitaovana, Jesosy tia vola. Zany ve ny Jesosy? Zay ve ilay Jesosy mitondra famonjena? Ny zavatra hita ihany koa, Jesosy mametraka ambany lalàna, mametraka ambany lalàna, tsy maintsy mivavaka ianao isaka sabotsy, na misy asa tsara, misy asa karama tsara, fady fahotana ny mandeha miasa rehefa sabotsy, satria betin'i Jesosy. Tsy avelan'i Jesosy miasa fa tsy maintsy mivavaka isaka sabotsy mandritry ny tontolo andro. Ary rehefa mivavaka tsy maintsy misaron-doha, fa raha vao tsy misaron-doha betin'i Jesosy. Jesosy hafa, Jesosy hafa, Jesosy mitondra famonjena ve zany? Na tsy maintsy mivavaka rehefa alahady, na tsy maintsy mivavaka rehefa alarobia, raha tsy mivavaka voasazy, raha tsy mivavaka tiako tenena hoe mankany amin'ny trano fivavahana mamonjy fotoam-bavaka ary vao tsy hitany dia misy ny mandrahona, misy ny manozana, misy ny miteny ratsy ianao mihitsy satria tsy hita ianao. Ary tsy vitan'izay hoe tonga ao ihany ianao, fa omeo zay avy any aminao. Omeo indray ny vola, rakitry ny 5, rakitry ny 9, rakitry ny 7, fanomezana, omeo. Fa raha tsy mame, zay mahatonga anao marary. Raha tsy mame, zay mahatonga ny asanao tsy mandeha. Raha tsy mame, zay mahatonga anao tsy tafita, zay mahatonga anao ao anatin'ny fahasahiranana lava, satria anao tsy mafoy, satria anao tsy mame. Jesosy hafa, filazantsara hafa. Zany ve ny filazantsara? Zany ve ny filazantsara? Ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Misy koa le Jesosy tsy maintsy mampifady anina anao indray mandeha isan-kerinandro, ary raha tsy mifady anina ianao dia voasazy. Raha tsy mifady anina ianao dia tsy mahazo fitahiana. Raha tsy mifady anina ianao dia tsisy valim-bavaka. Raha tsy mifady anina ianao dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Jesosy hafa ao ambanin'ny lalàna. Ilay Jesosy mametraka ambanin'ny lalàna, mametraka ambanin'ny fombafomba, mametraka ambanin'ny rafidrafitra. Jesosy hafa, filazantsara hafa. Fanamasina nazava, fanamasina hitarika antsika fa amin'izao fotoana dia maro ny filazantsara hafa, maro ny Jesosy hafa, ary sarotiny dia sarotiny ny apôstôly, sarotiny dia sarotiny fanamasina sy laza izy hoe raha misy mitory filazantsara hafa ankoatra izay efa nitoriana taminareo dia aoka izy ho voaozina. Ary averin'ny ten'Andriamanitra indroa misy ilay izy ato amin'ity Galatiana ity hoe eny na izahay na olo-kafa na anjely na iza hatramin'ny anjely ary lazay ny tenin'Andriamanitra mitory Jesosy hafa tsy ilay nitoriana taminareo, aoka izy ho voaozina. Satria tamin'ny andro nanandroatana ny Galatiana dia efa nisy filazantsara hafa tao. Raha resiko ohatra fotsiny ny amin'ny Galatiana dia nitoriana ny filazantsara ary nambara tamin'ny Galatiana fa fahasoavana ny namonjena. 100 isan-jato ny famonjena nataon'i Jesosy ary tsy ampian'olona izany, tsy ampian'ny ezaka, tsy ampian'ny asa, tsy ampian'ny zavatra atao, fa fahasoavana. Zay mihitsy ilay voalaza teo hoe gaga ny findrina faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa. Fahasoavan'i Kristy tsy misy avy amintsika ny famonjena. Dia zay no nitoriana tamin'ny Galatiana. Ary zay koa nitoriana amin'ny olombelona rehetra hoe tsy ny ezaka ataontsika, tsy ny vola omentsika, tsy ny fandehanantsika amin'ny trano fivavahana, tsy ny fanomezantsika fitaovana, tsy ny hetsika ataontsika
ny asa ataontsika ny azoantsika ny famonjena ny azoantsika ny famelan-keloka ny azoantsika hiditra ny fanjakan'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra nidina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nitondra ny fahotana teo amin'ny azy fijaliana nandatsaka andrano no fanadiovana no fanamasina no fanamarinana maty noho ny fahotantsika nitsangana tamin'ny maty velona indray ary manadio antsika manome fiainana ao antsika zay ny famonjena ary ny fahasoavana tiako tsipihana kely eto anatin'ny fononteny fahasoavana tsy hoe fahasoavana dia tsy hoe manota ihany ny fahasoavana tsy hoe mamela heloka ny tompo fa atao anota ihany dia anota foana tsy zany ny fahasoavana fa ny fahasoavana Romanina 4:1 dia milaza hoe ataonao izay efa maty ahoana efa maty amin'ny fahotana efa maty amin'izao tontolo izao efa maty ny amin'ny nofo no andeha hanota indray laza misy any amin'ny Romanina 5:5 amin'ny andininy farany hoe tao amin'izay ny alehibiazan'ny fahotana ny atombony ny fahasoavana lavitra ary amin'ny Romanina 5:1 andiny voalohany dia hoe anota amin'izay ary vetsika satria ambanin'ny fahasoavana sanatria zany hoy izy fa ataontsika izay efa maty ny amin'ny fahotana ahoana ny mbola hivelona amin'izany indray tia napetraka amintsika tsara zany Andriamanitra dia masina Andriamanitra dia masina Andriamanitra dia masina ary tsy azo vazivaziana fa zay nafafon'ny olona nojinjaina raha hipetraka ao amin'ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona masina olona marina olona voadio olona voavelaheloka no miditra ary afaka mitoetra ao masina ny lanitra ary voasoratra mihitsy hoe araka ny fahamasinana an'ilay niatso anareo aoko masina ihany koa anareo ny fitondran-tena rehetra aoko masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo noho ny fahasoavana dia afaka tsy manota noho ny fahasoavana dia tsy vaogeja ny fahotana noho ny fahasoavana dia lasa misy fankahalana n'izao tontolo izao fankahalana nofo fankahalana ny fahotana noho ny fahasoavana fa tsy hoe noho ny fahasoavana manota ihany ary ao anatin'ny fahotana dia voavonjy ihany sanatria zany fa noho ny fahasoavana dia voadio voavela heloka no amarinina ary afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay ny fahasoavana fa naveriko teto tamin'ny fitoriana tany aloha hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitarika antsika handany fahalotona handany filana handany zao tontolo zao handany nofo handany fahotana manana hery andehanana fahasoavana dia zay fononteny kely tia napetraka amintsika zay le filazantsara ny toriana atao amin'ny Galatiana fa avy eo nisy ny sosoka tao dia niteny hoe tsy ampy io famonjena fotsiny amin'ny finoana io fa mila forana ianareo ary raha tsy forana ianareo tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra nanomboka ny sosika le filazantsara hafa nanomboka ny sosika le Jesosy hafa ary natonga ny apôstôly Paoly nanoratra tamin'ny ataoko hoe tao anatin'ny fahafianon'ny fanasy ataoko hoe tao anatin'ny fahasarotam-piaro nanoratra ty Galatiana ty ary te mihitsy azy hoe ry Galatiana nadala iza no namosavy anareo satria nisy filazantsara hafa zay nanampy an'ilay famonjena nataon'i Jesosy dia ny fiforana raha tsy forana indray ianareo tsy mahazo ny famonjena dia niteny izy hoe zay le filazantsara hafa misy kosa ala amin'izay raha tsy mandoa fahafolo-karena ianao tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha ohatra ianao ka mihinana n'ity sakafo ty dia tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha toa ianao ka tsy misary-doha dia tsy henoin'Andriamanitra ny vavaka filazantsara hafa zay toriana amintsika isan'andro filazantsara ilay Jesosy mirehare Jesosy mieboebo Jesosy mizaozao zay le Jesosy hafa zay Jesosy hafa zay ny zavatra hita amin'izao fotoana firehariana fizaozaona fieboebo Jesosy hafa tsy zay mihitsy nambara ary zay le tena tiany lazaina tato amin'ny Galatiana teto hoe filazantsara hafa zany aorako voaozina raha mitory filazantsara tsy izy Korintiana ihany koa faharoa 2:1 dia nilaza an'izay mihitsy hoe saro-piarony aminareo ahako fa raha misy mitory aminareo Jesosy hafa dia manaiky ianareo zany zavatra misy amin'izao fotoana Jesosy hafa tsy maintsy mandeha makany amin'ny toeram-pivavahana ianao izarana menaka iny menaka iny zaraina aminao menaka masina mahatonga anao masina mahatonga anao sitrana mahatonga anao azo fitahiana fa ny potsampy zany ny menaka angano mavonjy ny menaka angano manome ny fanamasina endrika fotsiny zany taratra fotsiny zany fa tsy zany zava-dehibe tsy zany no izy ary napetraka ho lalàna nefa napetraka ho lalàna misy koa dia napetraka hoe Jesosy hafa ihany koa izay mitory hoe samborina eny an-dalana ny olona dia teny soraty eto daholo ny olanao soraty eto daholo ny zavatra mavesatra anao fa ataoko ato anatin'ity boaty kely ity dia hoentsika mbavaka iny dia mivaha Jesosy hafa lasa jackpot lasa magie Jesosy hafa raha fitiniko le izy le Jesosy hafa lazaina dia Jesosy mitaky vola Jesosy tia vola Jesosy tia arena Jesosy manambaka Jesosy mametraka ambany lalàna Jesosy mitondra olona ho amin'ny fahafatesana indray
tsy zany Jesosy ko. Jesosy ko lazaiko aminao ary voalaza atao amin'ny Baiboly dia Jesosy malemy fanasa tsy miavonam-po aloha, tsy mirehare tsy mieboebo. Matthieu 5:20 zay ny Jesosy zay. Jesosy ko ihany ko dia le amin'ny Jaona 10 le milaza hoe izaho no vavahady, izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Jesosy anahako dia Jesosy manome. Raha asaiko ianao hamaky ny Salamo 7:20 dia milaza mihitsy aho hoe Jehova no mpiandry aho, tsy hanan-java mahory aho. Mpiandry aho, tsy hanan-java mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra amorona ny fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarana izy. Na dia mandeha mamaky ny loha sa aliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loha zaho, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafantahotra. Mamelatra latabatra eo anoloko eo masin'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapaokako feno dia feno, eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Iza ny manao ny asa eo, tsisy asako mihitsy fa Yahvé, lay iray, lay mpiandry tsara no manao ny asa. Mampiandry ahy izy, mampandry ahy amin'ny ahy maitso, mitondra, mamelombelona, mitarika, manafatahotra, mamelatra latabatra eo anoloko, manositra diloilon'ny lohako, manome fahasoavana sy famindrapo, zavatra folo. Izy daholo no manao ny asa fa tsisy avaty amiko. Zay na tonga Jesosy maty amin'ny hazo fijaliana dia niteny hoe vita. 100 isan-jato ny famonjen'i Jesosy. Tsy hoe 10 isan-jato ny Jesosy dia 10 isan-jato antsika, na hoe 10 isan-jato ny an Jesosy dia 2 isan-jato ny antsika. Maimaimpona 100 isan-jato an Jesosy rery ny famonjena, ary tsika mandray ny famonjena maimaimpona. Jesosy zay manome maimaimpona. Tsy ny fahafolo-karena manokatra ny varavaran'ny lanitra, fa ny varavaran'ny lanitra ny sokatra rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy. 5 cm ny ateviny lamba iny manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra, fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, maizina ny tany aman-danitra, ny tritra ny efitra lamba, ny diky zay fa ny rany Jesosy raha madio, tsy misy petina, tsy misy loto, ranjanak'ondry tsy misy kilema, no nekeniny ray ary nanokatra ny varavaran'ny lanitra, fa tsy fahafolo-karena, tsy fanatitra ao amin'ny mpaminany, tsy vola, tsy adidy aman'andraikitra, tsy resaka asa fanompona, fa fanomezana maimaimpona no nafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy nidy intsony iny fa nisokatra hatramin'izao, ary isokatra marak'izay no ny rany Jesosy. Fanatitra maimaimpona, fanatitra madio, izy ilay sorona sady mpisorona na nita ny famonjeny indray mandeha monja ary vita ho izy. Maimaimpona, maimaimpona. Jesosy tsy mametraka ambany lalàna. Jesosy tsy tia vola, Jesosy tsy mitaky vola, Jesosy tsy mangeja, Jesosy tsy mandrahona, Jesosy tsy manambaka, Jesosy tsy mampijaly, fa Jesosy mitondra ao amin'ny fahafahana. Jesosy manome hanina, manome fiainana be dia be. Hoy izy hoe za tonga hanome fiainana sady hanome fiainana be dia be. Hoy izy hoe za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary tena tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy Kristy irery ihany zany ao anatiny nomeny ny fanahy dia fanahy ny fahafahana. Voalaza mihitsy any amin'ny Romanina 9 hoe tsy nandray ny fanahy ny tahotritsika ho amin'ny fanandevozana, fa fanahy ny fahafahana, fanahy ny zanaka natsangana, afaka milaza hoe aba raio. Zany napetraka amintsika ihany koa zany. Fa betsaka ny milaza tory filazantsara fa mangeja, mampitahotra, mampahory. Tsy zany ny filazantsara, fa filazantsara ny fahafahana. Filazantsara ny fahafahana, filazantsara ny famelan-keloka, filazantsara ny fifaliana. Ary zay voasoratra rehefa teraka Jesosy hoe fifaliana ho an'ny olona rehetra. Ary voalaza koa hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zana latokana. Io Jesosy io Jesosy manome, fa tsy Jesosy maka, Jesosy maka, Jesosy mpangataka. Zay Jesosy torina amin'izao dia Jesosy mpangataka, Jesosy mpiangavy, Jesosy mitalao, mangataka. Fa ny Jesosy lazaiko, Jesosy toriko, ary ny Jesosy tena izy ilay filazantsara marina, dia Jesosy nanome, tsy niandry takalony, tsy niandry tambony, fa nanome maimaimpona, fa na fahafahana nomena ao antsika. Zay ny tena tiana ambara amintsika hoe izaho toetra ny fanahy, ny vonona amantarana ny azo. Tsy zay rehetra milaza Jesosy dia izy, tsy zay rehetra milaza Jesosy dia izy, fa le Jesosy nambarako teo efa lazaiko aminao. Jesosy tsopo, Jesosy malemy fanahy, Jesosy mamindra fo, Jesosy manome fitiavana, Jesosy manome, Jesosy tsy mangeja, Jesosy tsy mampitahotra, Jesosy manome fiadanana sy fitsarana, ary Jesosy marina sarotiny amin'ny fahotana ihany koa, fa tsy mivazivazy, tsy misangisangy amin'ny fahotana. Jesosy mitondra anao amin'ny hazo fijaliana ihany koa, matiny amin'ny nofo, matiny amin'ny filana, matiny amin'ny tena, ary velona ho an'i Jesosy Kristy. Tsy tia an'izao tontolo izao, tsy tia ny nofo, tsy tia ny fahotana, tsy tia ny frihary ihany, tsy tia ny fieboebona, tsy tia rehaka izao tontolo izao, tsy tia vola,
fa tia fahasoavana, tia fiadanana, tia an' Jesosy Kristy, manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Mbola hitoy ny fizarana amin'ny fotoana manaraka fa Jesosy Kristy ilay tena izy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany tana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainana, tsy tahozy izy. Fanalahidy ray atoro anao Jesosy Kristy ny anarany, tsy hoe fanalahidy valo, fanalahidy efatra, hoe fivoriana isan-kalahady, impito, imbalo, inefatra, indimy, ahafahanao mahazo fahalalahana, mahazo fahafahana. Iray ny atoro anao androany ianao mandray an' Jesosy, ilay fanalahidy tokana. Zao mitana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainantsika, Jesosy Kristy izany. Amen.